mivavaka isika rehetra. Tonga amin'ity fotoana aminay ity indray izay ry Tompon'Andriamanitra eo ka mangataka ny fanainao masina hananjava ny lalanay ary mamindrafo aminay ny fahotana izay vitanay rehetra. Dia amin'ny anaranao no anaovana zavavaka izany. Amen. Risako lalaty malala ho amina rehetra ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika ary Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny ten'Andriamanitra voalahatra ho toriana amin'izao alahady faharoa ny advent izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Lioka. Lioka toko fa 2:20 andininy faha 5:20 hatramin'ny andininy faha 4:30. Lioka toko fa 2:20 andininy faha 5:20 hatramin'ny andininy faha 4:30. Tozao no favaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary isy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana ary ety ambonin'ny tany dia isy fahoriany ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjana ka horeraka ny fon'ny olona noho ny vatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina ary amin'ny zanandrony dia ahita ny zanak'olona avy eo amin'ny raona amin'ny kery sy voninahitra lehibe izy. Ary raha vao miandoha izany zavatra izany dia miandrandra ka asandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Ary izy nanao fanoharana taminy hoe jereo ny aviavy sy ny azo rehetra raha hitanareo fa vao manaraka ireo dia fantatrareo ihany fa efa akaiky sahady ny lohataony. Dia tahaka zany koa ianareo raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany dia aoka ho fantatrareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaika aminareo marina tokoa fa tsy ho lany ity taranaka ity mandra-pahatonga an'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Mitandrema fandrao ny fonareo vesara mivokatry ny fisorotoka sy ny fahamamona sy ny fiahiahiny izao fiainana izao ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambonin'ny tany rehetra izany fa miambena ka mivavaha mandraka riva mba ahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Amen. Efa miditra ny vanim-potoana ny fahavaratra isika izao. Fa maromaro ny fatra ahitana orana eto Madagasikara. Dia matetika rehefa avy ny orana alohan'ny hatongavan'ny orana dia misy famantarana miseho. Io moa arakaraka ny toerana fa indraindray izy tampoka kely. Fa matetika izy dia misy famantarana miseho. Ino izay famantarana izay? Misy feona ina hoe? Misy feona kotroka ohatra. Entsika maneno le kotroka dia hoe efa ho avy izay le orana. Inona koa? Inona zavatra hita masika? Manjomojomona ny lanitra. Ireny zany dia karazana famantarana ahafantarantsika hoe efa ho avy le orana. Zavatra hitantsika izany amin'izao fotoana izao. Misy koa karazana biby anankiray ahafantarantsika hoe efa manomboka amin'ny fahavaratra zao. Ino izay? Vorona le izy, ino anarany? Taotao-kafo zay mihitsiny. Tovy kely amin'ny feoany izay mahay? Misy mahay be dehibe. Totika manokana ho an'ny zareo namantsika any amin'ny synodam-paritany Ambovimbe Androy isika. Hitanay tamin'ny Facebook fa faly be mihitsy ny ianareo rehefa avy ny orana kanefa dia ranopotaka no nosotroanareo. Tena hitanay mihitsy ny fijalianareo dia mivavaka ho anareo mandrakariva izahay. Mba tena azo rano madio ianareo ary dia tena omeny Jesosy herany ianareo hiaritra n'izany fijaliana mahazo anareo izany. Any manko tsy mba ahitana ohatran'izany misy famantarana ohatran'izany fa dia tena hoe tsy indraindray vao misy ny orana. Ianareo ny Tomasina indray angamba dia tsy misy famantarana mihitsy fa tena avy matetika ny orana aminareo. Indraindray dia tena masoandro migaingainao dia avy ny orana. Fa izao matetika aloha zany dia misy famantarana foana ahafantarantsika ho avy ny orana. Dia tahaka an'izany koa ny fiavian'i Jesosy. Marina fa hoe tampoka amin'ny fiaviana fa misy famantarana ihany nataon'i Jesosy.
amin'ny alanareo toroteny maro isan-karazany ary amin'ny alalan'ireo fanerana maro isan-karazany dia fantatsika fa ho avy Jesosy. Dia zao amin'izao fiavian'ny Krismasy izao dia anjarantsika amin'izay no mampafantatra ny olona fa ho avy ny Krismasy, ho avy Jesosy amin'ny alalan'ny Krismasy. Marobe amintsika amin'izao efa miomana amin'ny Krismasy, mianatra hira, mianatra tsinjery. Dia aza manao hoe zahay zaza, zay rehefa manao ny Krismasy ny vitsikely ny olona mitonga fa rehefa amin'le Krismasy ny sampana ohatr'izao dia be dia be ny olona fa ny anay tsy dia maro ny olona tonga. Dia zao ho an'i Jesosy ny anaovana an'io. Ny anjarantsika dia manaitra ny olona ihany, manaitra ny olona hoe misy zany Krismasy zany, misy zany Jesosy zany zay avo ho antsika. Dia tonga Jesosy ho famonjena antsika dia asehontsika zany amin'ny alalan'ny hira sy tsenjery dia zay ny adidintsika. Na firy ny olona tonga eo aza mijery an'izany. Fa ny anjarantsika dia manaitra ny olona hoe ho avy Jesosy. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Dia misaotra anao indray izay ry Tompo no zany teny mamy nomenao ho anay izany. Maro tokoa no mbola milalao ny filalaovan'ny ratsy eto amin'ity zao tontolo zao ity ka tsy mieritreritra fa ho avy ianao. Omehoera ary izay sekololady malalanao ahafahany mampiseho amin'ny olona fa ho avy tokoa ianao ry mpanjaka be voninahitra ary mamindrafo aminay mandrakariva. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana zavavaka izany. Amen. Tuliza
Unissons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ce merveilleux moment que tu nous as encore donné aujourd'hui. Et nous te demandons alors ton Saint-Esprit afin que nous écoutions à merveille ta parole et pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec vous. La parole de Dieu qui nous sera donnée en ce deuxième dimanche de l'Avent est écrite dans l'évangile de Luc, chapitre 21. Luc, chapitre 21, verset 25 au verset 36. Luc, chapitre 21, verset 25 au verset 36. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, rendues inquiètes par le bruit violent de la mer et des vagues. Des hommes mourront de frayeur en pensant à ce qui devrait survenir sur toute la terre, car les puissances des cieux trembleront. Alors on verra le Fils de l'homme arriver sur un nuage avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Puis Jésus leur dit cette parabole. Regardez ce figuier et tous les autres arbres. Quand vous voyez leurs feuilles commencer à pousser, vous savez que la bonne saison est proche. De même, quand vous verrez ces événements arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le déclare, c'est la vérité. Les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts avant que tout cela arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. Prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et l'ivrognerie, ainsi que dans les soucis de cette vie. Sinon, le jour du jugement vous surprendra tout à coup, comme un piège, car il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. Ne vous endormez pas, priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Amen. Nous entrons dans la période de pluie. Avant que la pluie tombe, en général, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous entendez ou qu'est-ce que vous voyez? Quel est le signe que vous trouvez? On entend l'orage, plus exactement le tonnerre. Mais l'orage, c'est ce qui se passe, mais on entend le tonnerre. Et vous dites, ah, il y a du tonnerre, la pluie va tomber. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on voit? Des éclairs? Ah non, pas tout de suite des éclairs. Les éclairs, en général, c'est déjà pendant la pluie, mais qu'est-ce qu'on voit? Voilà, le ciel qui s'assombrit, par exemple, avec les gros nuages noirs, et on sait que la pluie va tomber. Ces signes-là nous indiquent que la pluie va tomber et on se prépare. Par exemple, si on a du linge dehors, on les fait rentrer. Ou si on est loin de la maison, on rentre tout de suite. Si encore on est en route, on sort son impair ou son parapluie, etc. On se prépare. On est prêt à ce moment-là. Dès qu'on voit les signes-là. Bon, il est vrai que quelquefois on ne voit pas ces signes-là. Je parle en particulier à vous dans la région d'Ambouvmbe-Androui. On a vu sur Facebook ce qui se passait chez vous. Quand la pluie est tombée, c'était vraiment une joie pour vous alors que vous avez bu de l'eau de boue. On prie particulièrement pour vous pour que vous ayez de l'eau propre et que la pluie tombe toujours. Parce qu'on sait que la pluie est très rare chez vous et que c'est vraiment de la misère chez vous. On prie pour vous, pour que le Seigneur vous donne de l'eau propre. Vous qui habitez dans la région Est, surtout à Touamasne, la pluie est très fréquente. En général, il n'y a pas de signe. Quelquefois, la pluie tombe soudainement, sans prévenir. Mais en général, il y a toujours des signes qu'on a dit tout à l'heure. Alors, on sait également que Jésus arrivera soudainement.
Mais il y a toujours quelques signes. On nous l'a déjà appris. Par exemple, par les paroles qu'il nous donne tous les jours. Ce sont des signes que Dieu nous donne pour nous préparer à sa venue. Il y a également des signes que nous, à présent, nous devons faire. Noël approche. Nous sommes dans l'Avent. Nous devons montrer à nos amis que Noël approche, que Jésus va venir par le Noël. Vous allez dire, oui, nous, en Noël, on ne nous écoute pas. Peu de gens viennent quand les membres de l'école du dimanche font leur Noël. Peut-être. C'est pas un problème. Nous, notre devoir, c'est de montrer que Jésus viendra. C'est de montrer que Jésus est venu pour nous en Noël, pour nous sauver. Peu importe le nombre de personnes, même si pour les autres sections de l'église, il y a beaucoup de gens et pour les élèves de l'école du dimanche, il y a peu de gens, ce n'est pas un problème. Pour nous, notre devoir, c'est de montrer que Jésus est venu. Et moi, j'y étais passé, je peux vous le garantir. Chez nous, les élèves de l'école du dimanche sont moins appréciés parce que ce sont des enfants. Mais après, lorsqu'on a fait de beaux chants, lorsqu'on a fait de belles poésies, les gens sont venus en grand nombre. Parce qu'ils ont vu que, les enfants font des choses merveilleuses. Donc, il faut que nous montrons aux gens qu'il ne faut pas être distrait par les choses sur terre. Il ne faut pas être distrait par... Il y en a qui sont distraits par les fêtes. Il y en a qui sont pas distraits par l'ivonnerie ou d'autres soucis sur terre. Préparons-nous à la venue du Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce encore pour cette parole que tu nous as donnée. Aide-nous à ne pas être distraits dans tout ce qui nous distrait dans cette vie et apprends-nous à apprendre aux gens que ta venue est proche, que ce soit en ce Noël ou ta venue prochaine. Aide les enfants de l'école du dimanche à bien préparer leur Noël et que ils arrivent à montrer ta venue en ce Noël. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
Sakazao, Azamiye Mutra, Famumana, Chisubana Mutra. Beazofi, Italiana, Nuname Uanisa, Niraniza, Nalatani, Nunana Mutaliana, Nimiza, Nimayana. Salura Yudina, Satitesu, Simajana Visa. Riazofi, Italiana, Nuname Uanisa, Niraniza, Nalatani, Nunana Mutaliana, Nimiza, Nimayana, Salura Yudina. Jesus, see me now. Thank you.